Horonan-tsary miala tsindra nampivoranareo tamiko ohatr'izao ary zareo fa misy vaovao mahafaly tonga tampoka ato amin'ny vondrontsika. Ay, gaga mantsy zay hoe fa misy inona to mampivoro tamiko tadeko. Za koa efa matahotra vakay vaovao mahafaly le izy a. Aza matahotra fa zany mikatsaka izay asoasika rehetra fa zao le vaovao a. Hitanareo fa tena nahafa-po tanteraka ny olona ny fanodonantsika tantara tamin'ny onjam-peo farany teo iny. Afa-po ny mpiaino ka nisy olona niresaka tamiko fa anohana antsika hono zareo. Dia manomboko izao zany a, dia tsy tantara amin'ny onjam-peo ihany no vokarintsika fa amokatra horonan-tsary ihany koa tsika. Mahafinaritra kosa izany a. Tena faly be izao ny mpilalao antsika vao maheno an'izany e. Dia hono andro matotale. Ahoana anjaka? Dia hoana sao hoana zany ataontsika e. Tiako lazaina manko dia niresaka mpiasa ato amintsika e. Efa voalamina ny amin'izay ka. Tsy maintsy manao recrutement aloha tsika fa tia nefa mila tadiditsika. Io horonan-tsary izay vokarintsika io dia hisy vidy ary alefany amin'ny fahitalavitra any ivelany. Izay no lazain'ireo olona izay mamatsy antsika ireo manko. Mahazo matoky ianao andro matotale fa tsy ho ataonayko tontolo mihitsy io ka. Marina mihitsy zany e. Eno ka zao ary. Anao fety aloha sika amin'ny asabotsy izao dia eo ihany koa sika no mampafantatra amin'ny mpilalao rehetra izay vaovao mahafaly izay. Sady efa milamina tanteraka mantsy ny fitaovana sy ny toerana anaovana ny tournage. Ny scénario ihany koa moa efa tena vonona tsara. Fa tena surprise mihitsy anie izany andro matotale e. Eno ay. Eny tokoa. Tena nataoko surprise mihitsy ilay izy ka amin'izay faly tanteraka nareo. Nisy vokan'izany le ezaka nataontsika a. Ka zay izy menada. Mba samy manda mampaharitiany daholo nareo. Efa akaiky io sabotsy io efa larobe androany mantsy. Zay aloha fa ody aloha fa tena reraka e. Mazotoa ary andro matotale e. Ka nananahoana ny fahitanareo an'ilay fety e? Nafinaritra ihany ve? Nilaza aloha ny izy hoe tena afa-po tanteraka sady na iny vaovao mahafaly ihany koa moa zareo. Sady efa tena vonona be daholo zareo ao a. Mahafinaritra izany rehefa faly sy afa-po daholo nareo e. Fa misy resahako amin'njaka manokana Hoe ino izay? Azafady aina, mba mivoaka kely aloha ianao. Eny andro matotale a. Alpha Radio. Mba tsy azoko mihitsy koa izany. Samby mpiara-miasa zao ihany ve rangahy dia misy resaka manokana ohatr'izany. Tena ohatran'ny mampatahotra. Eny ary tompoko, ka menanao a. Hono ary njaka. Eny tompoko. Manao ahoana ny installation antsika any amin'ilay toerana anaovana ilay tournage? Raha ny vizitiny ataonay aloha dia efa milamina tsara daholo ny lafiny rehetra ka. Indrindra fa ny resaka jiro. Ay, tsara izany. Fa misy zavatra tiako atao izay manko a. Izay mahatonga manontany anao manokana. Inoko mantsy fa raha tanteraka izany tena ho tsara be ny zavatra ho ataontsika. Ay, ka afaka lazainao amiko hoe izany zavatra izany. Ka izany mihitsy no entsokanao manokana ianao eo ahy e. Fa zao le izy ary. Horonan-tsary mampatahotra le ho ataontsika. Ka noho izany dia asiana horonan-peo anatin'ny trano sy ivelany. Amin'izay tonga dia naturel ny fahatahorana. Fa tsy azo atao misy mahafantatra nefa izany Ka sao dia misy tsy mazaka amin'izany nefa ireo acteur ireo. Atao ohatran'ny hoe trano manangatrena anie le izy e. Ay, eny ariko. Miaraka makany sika rapitso dia atoroko anao daholo ny atao rehetra. Fa milady mantsy sika mandeha dia alatsinainy manomboka ny tournage. Ay, mety izany ka. Fa sao dia tokony asaina ihany aloha ihany e. Za mantsy zao mihy fa na isika miresaka amin'ny tokana io zao dia efa mety mampanahy anazy Aza matahotra ianao e. Rapitso miresaka aminy. Fa tsy ny zavatra resaka kosa nefa nampahafantarina azy fa ampahany ihany. Fa ray izany ka. Dia amin'ny firy izany tsika no mialeto rapitso? Amin'ny valy eo ngambany. Sady tsy lavitra koa ne iny e. Eny ary andreo matotale
Okey ary mahazo mandeha manohy ny asa amin'izay ianao e. Dia mahazo tokoa andreo matao taleha. Za koa zany andefa sao dia tara eto amin'ny fotoanako amin'misy fiaramonka. Aiza moa lakile amin'ny fiarako teo? Tia kay. Zaka, Ahonaky? fa inona ny zavatra andresahanao sy tale mangingina tao maliny? Momba ny asa moa fa inona indray ary amin'ny maha teknisiany ako. Dia izay zany ny raha anareo mivoaka tamin'ny maraina teo iny? Nandeha tany amin'ilay toerana anaovana torinazy amin'ny herinandro izay, dia nanova ny zavatra tokony ataontsika manomboka rapitso izy. Izany hoe ho any zany nareo rapitso? Fa ianao kosa somany makany satria izay maha realisateur anao. Alatsinainy ny torinazy, izany hoe mandra-pahatonga an'io fotoana anaovana torinazy io dia manao ny plan rehetra ianao. Sady tsy efa nomenanao moa ny scénario. Efa ty amiko ka. Manontany moa ny tenako sao misy zava-toja ketrehanareo ao. Izy koa dia mampimehana mihitsy ka. Inona zao mampimehanao amin'izany ka? Zavatra marina anie ny lazaiko izany. Fa andao aloha tsika sindry hinana kopôzy any ivelany any. Sa ndry mbola tsy noana? Tahery hoe na mbola tsy noana na mody noana. Sady mba haprevy koa anie za andro any. Hita hoa. Fa nga efa lasa tale teo aloha efa lasa izy. Raha tsy zany ve za hitarika andry andeha hivoaka aty Tale iny tsy masika fa matotra be fotsiny iny dia ohatran'ny hoe masika be zany. Sady araroto mihitsy aloha fa embolana be zao anie ny torinazy. Eny tokoa. Ary andao amin'izay fanao anao zany ka. Ndao arika. Milay be kosa zareo ty toeran'ity zany tsy aleo hoe asiana fakana sary kely mihitsy aloha. Marina mihitsy aky izany amory setraka mba alay sary kely izay Atao selfie ihany rangany ianareo fa za koa anie mba mahaka sary ny tenako e. Aleo fa alaiko nareo Fa nga ilahy tsy haka sary indray. Aleo rehefa hoditsika vao maka fiatriana ny torinazy zao mila masahana tsara. Ao izy roa vavy Ndraso lohaka pôzy tsara ka. Mitao Zay, tairo amin'izay ary. Ao ary isa, roa, telo. Zay. Sotra rado Mbola koa reto ka. Hoe jerena aloha. Tao misy aloka be ary io arino izany ko. Eny tokoa. Nefa ny andro mazava be ka mety misy olana angamba amin'ny findahan-drato ka tsy ireo nefa ny tsy maninona akory. Andao hitirany amin'izay fa efa milasa daholo ny olona ka. Ndao marina zareo Ndao ary. Tena tsara be koa ity sary amin'ny rindrina ity izany Tena namboatra ohatran'io Ilahy koa. Sa aloha tsy dia liana amin'ny zavatra ohatran'ireny Eto izany ny trano fandraisam-bahiny. Sady efa redy koa ny namantsika sy ny responsable. Fa taiza daholo nareo raikizy Efa fantatrao ihany ange izay sy ny fitiavanay maka sary. Apetra ery amin'ny sisiny ery daholo ny entanareo ary. Ndao isaka-fa amin'izay isika. Rehefa avy eo atoroko anareo ny efitra misy anareo tsirairay avy. Tsy za koa izany tena efa noana mafy mihitsy Lany amin'ny fitiavany lamy sakafo be io Maninona indray zao? Jereo anie ty kibolay ohatra an'ireny sipa be voka 7 volana ireny. Zao ry baina amin'ny patro Asa tao an'izany kosa izy Eno Sangisangy re zany nareo koa dia misitina lakilosy eo. Makanesa amin'izay atiraka izy sakafontsika. Andao inona kanina fa resa be zany Mbola hena ihany andray andro any. Efa sany any amin'ny efitra misy azy avy daholo ve mpilalao ry aina?
Eny talea efa daholo zareo. Ay, tsara zany. Fa andao amin'izay sika aloha hiditra any amin'ny etapy manaraka sa mbola tsy voniny njaka? Tsika adiny efa vonina be a. Ahoatra ndao ary sika ho any amin'ny salina teknika amin'izay Oay, misy zavatra ohatr'izao ato. Écran maro be. Sady hita daholo ny ao anatin'ny efitrano rehetra ka hatrany amin'ny efitra fandroana sy ny fivoahana ary. Izay mihitsy io. Efa natao mifanaraka amin'ny scénario antsika mihitsy ny position de caméra. Eno a. Efa mipetraka daholo ihany koa ny bruitage rehetra. Mitazana fotsiny ny ataontsika. Fa misy caméra manana miafina ihany efa satria tsy maintsy mila gros plan sika. Ahoana ihany a? Atao variana be any endry izany. Izao ve tsy ahavariana aminao e? Jereo fa tena fihetsika naturela ny sio avy amin'ireo mpilalao ireo, fa tsy hoe fihetsika amboarina. Mahatsara ny fivoakan'ny orana tsara izay ataontsika nefa izany fihetsika naturel izany. Ay, tsy fahatantoka izany no satria azo vokatra tsara e. Izay indrindra manko. Mahafinaritra kosa izany e. Vao mipaika ny amin'ny 10 ora maraina dia atomboka ny rehetra rinjaka. Vao ray talea. Tsy androko mihitsy izany ka. Aza maika rea. Ianao indrindra ary no gaga eo. Fa leo aloha samy miaka iny sika. Marina mihitsy izany. Sady za zany efa te atory be. Ka hamonjy ny hevitra misy ara aloha za fa elozako nareo e. Alpha Radio. Nzaka, Ahoana ki? tena lasa ohatry ny matahotra fa nafeonko any tale fotsiny a. Fa inona koa mampatahotra indri e? Sa nanao foana ireo mpilalao ireo ko. Aza matahotra izany fa tsy misy zavatra mahafaty izany anena atao ao e. Eny ary, fa andeha atory aka, bonne nuit ianao. Misaotra betsaka e, ndriko. Fa inona koa ary izany zavatra mikasokasoko izany? Amin'ny firy aloha? Alpha Radio. Amin'ny 10 maraina. Ary ohatry ny misy olona mandinga ao an-dala tsara ho izany. Sa ve ravaka? Aloha arina tetam-pandriana dia jereko mihitsy izany ka. Fa inona ary izany ao ivelany ao izany? Toa ohatry ny fiomana zazakely mitomany izany. Ravaka! Ravaka! Oe, misy feona zazakely mitomany izany dia zanak'iza nefa. Aloha ivoako amin'ny mihitsy aloha ka. Tafavoaka eto amin'ny lalatsara aty. Vady zoly ary ve izany miandro izany e? Zoly a! Vao ty varavaran'ity aloha kia. Ravaka, so ihany ndry fa tonga fa tena za efa natahotra be. Indry ve kisa ny zazakely mitomany izany? Henoko ki izany a. Fa tsy fantatro hoe avy aiza izany a. Ary maninona moa raha voziny izy roa lahy dia jerena miaraka any izany a. Za mandinika hoe allo tonga dia raha matoa kely aina ny tadiavina aloha kia. Izy anie ny lehibe antsika e. Marina tokoa izany. Fa nanginana eky ilay zaza nitomany teo e. Eny tokoa ki. Andaontsika andeha any amin'ny raha matoa kely ihany e. Fa nga hita indry aloha mihevitra misy anazy e. Za aloha tsy mahita. Tetezina fotsiny ny trano dia izayko. Dodomintsika daholo ny varavarana dia hita eo. Tsy maintsy misy azy ireo e. Hatrany ambony asesika dodomina daholo. Eny ary kia. Fa amin'ny firy aloha izao e. Efa amin'ny 10 ora sasany aky izao a. Ndao ary. Dia inona moa izany nataontsika rehefa mahita azy ka? Ndry koa aky. Tantaraina azy fotsiny izay zavatra hentsika teo. Ka raha ilaza izy hoe tsy nainao an'izany dia ahoana? Dia afaka dito izany tsikako. Fa ao aorianan'izay raha misy zavatra mahazo antsika dia zareo ny tompona andraikitra voalohany. Alpha Radio. Ndao amin'izay raha dia efa taraiky eto tsika sindry. Avy any indray tsika makao amin'izy roa lahy. Ndao ary. Rado a! Ora Rado a! Vao aloha ty hevitra ty e. Fa ahoana ly ty e?
Inona ary ty manakitaba vao maraina be ty? Anga efa manomboka ny torina azy eo? Mbola vo amin'ny enina maraina anie izao e. Fa zao e, saika ho any amin'izy roa vavy ato eo dia inona hoy ianao ny zavatra hitako tao an-dalantsara tao? Fa inona ny hitan'ny Lataoly ty? Raha miparitaka eraky ny lala tsara. Zany ve? Andao hoe jerena. Hoay, tena rary eto marina. Ary mbola raha velona be mihitsy anie izy zany e. Fa andao aloha jerena any amin'ny efitrano misy azy avy izy roa vavy e. Dia avy eo makany amin'ny ramatoa kely aina. Ka efa hitsy aloha hitsy any amin'ny efitra misy an'ny ravaka e. Dodomy aloha e. Fa toa tsy misy mamaly. Aleo rangaha tonga dia vakina any io e. Le izy koa kay tsy midy akorika. Sady tsy ato ravaka. Mety any amin'ny zoly angamba. Ndao aro any e. Alpha Radio. Sitraka. Mijanona aloha elahy. Hitan'ny lava io. Inona izany e? Iolo ty misy antso misy raha. Sady sao dia nisy famonoan'olona ary tato. Aleo aloha jerena aingana izy roa vavy ka. Ary efa tsy midy anie le efitra e. Tsy misy olona ihany koa zany ato. Dia sanatria ve ka izy roa vavy nisy namono tato e? Tena izy roa vavy mihitsy io e. Tsy andao aloha tsika mitsamy mandeha hitady an-dramatoa kely ainy e. Dia avy eo hito ihany izay atao. Ka andao ary e. Tena efa tapitra voasokatra daholo ve kiny ny efitrano rehetrarehetra fa tsy misy olona akory? Reraka ka. Andao ary aloha hitady anany an-dakozia fa noana be. Alpha Radio. Oay, ravaka, mitandreny ndry fa ohatry ny hafahafa io zavatra tandrify lohandrio zany e. Io rafa ravaka tandreny. Lamosiko. Neny marary. Naratra ndry. Aleo lohangana amin'ny terendriny ity lohandrio ka. Zay. Dia mikina tsara ny lohandrio. Aka nisy zavatra itsy aloha ho ataondry ondana dia ahoriko moramora dia mbola mafana izao. Moramora ihany akindry rafaka fa marary izany lohako Ka tsy izany. maintsy atao ohatr' izany eny io fa raha tsy izay dia arary fony e. Neny Zay. tena saika ny alatra amin'ny haiko mihitsy kia. Tena enjana iny. Fa avelako makany kely aloha ndry fa ho any amin'izy roa lahy dia makandrio izay avy eo. Eny ary dia aza hely ndry Eny kia tsy ela. enjana koa ty za amin'izao ty ka. Nona be azany. Fahitanao fizotrana hatreto ry ramatoa kely aina. Milamina ka. Fa ravaka izao mampalahelo ilay latsahan'ny zavatra teo iny e. Efa fantatra fa tsy afaty azy io ka. Zao izao lasa ny antso azy rolahany. Zany ve? Mila tenenina aingana ny ekipa fahatelo mba hanao izay tsy hatongavany any Efa nomeko sy ny alina zareo ka. Efa io zolo mivezivezy amin'ny lalantsara io ko. Sady gaga mahita ilay rano mendrika raha. Ndry mampalahelo andray izy ty. Ary izy roa lahy zao aiza? Any amin'ny hevitra ambadiky ny lakozy ihany izy e. Ay. Mino izao fa hitady an'izy roa vavy ry zareo satria tsy tantao ana efitrano tao izy roko. Mahafinaritra ery reto mahita an'zareo. Jereo, sady sahirana no matahotra be mihitsy. Zareo ty lasa malahelo andro zareo indray ka. Iaina koa zany. Zavatra orona tsara dia mampalahelo ahoana. Aleo anginy e. Aleo mijery fotsiny ny ataoko izao. Soa ihany aloha ny ziova sao dia safotra eo e. Fa mbola misy etapy tsy ampozina andalo eo Fa lasa izy ary izy roa vavy.
Na za koa aran'ely ity gagy fa eny lavy aloha izany rano mandeha izany. Eniko ka. Tena pompy izany. Ao anatin'ity hevitra ity mihitsy izy izany. Andao sokafana ary e. Alpha Radio. Ay, misy hevitra ohatran'izao ato. So dia mba ato ary raha matokely ainy. Ary any antosy any mihitsy anefa izany rano mandeha izany. Eny lava e? Henoko mihitsy izany ka. Aleo jerena any e. Ary sase fotsiny anie izany varavarany dosy ity izany e. Hoay, ary misy vehivavy io mahandro ao io. Eny tokoa. Aleo iverenana sao dia raha matokely ainy hoe. Olona hafa mihitsy ny fahitako an'io. Satria raha matokely aina lava volo be. Nefa io fohy volo. Fa tena manaitra koa aloha fahitana azy mitanjaka be hito ka. Dia ahoana ny atao e? Hidiranao io sa tazanina fotsiny? Aza misary adala ialahy ka. Aleo antsoina moramora. Mademoiselle ô. Mademoiselle a. Toa tsy mamaly anie izy izany e. Aleo raha tonga dia hidiranao dia sy alehany any alehany a. Hoay, toa olona ratsy taray be ny aty e. Sitraka. Andao hiala ato angena. Atao vomatitra koa le ty e. Andao le sy hiala ato angena fa matahotra. Andao ary. Sokafa iny io varavaran'io e. Ka tsy mety anie ty e. Melahy anaovako azy e. Andeha ho aiza izany tsika? Andao aloha hiverinao amin'ny efitrano koa dia any no mandinika izay atao e. Fatondry reraka iry zolo no miverina avy any a. Fa aiza izy roa lahy? Tena tsy hitako angika zareo e. Efa niantsoantso sy nitady anazeran-trano fa tena tsy nahita olona mihitsy. Zany ve ake? Ie. Dia ahoana zany ny ataontsika? Tsika sindriana zany ny ady rery ato e. Ao fa sakambiniko indri dia andeha hiverina ny an'efitrano indritsika ka. Ndao ary e. Fa lasa aina any aky ny saiko ry zolo e. Fa lasa zary ny olona mitondra antsika anakaty ireny e. Raha matokely aina sy ireo ekipany. Na za koa ary neky tena gagy. Dia tsy mahafantany zareo mihitsy ve zao zavatra miseho zao sa sody sanatrika efa namediny indray ny arika itsika. Eno a? Dia tsy haiko aky ka. Aza dia misahirana be indri fa efa mahazaka tena aloha e. Ravaka. Fa ndre hoa tsy mahatsikaritra hoe laza tsy mahita hazavan'izany itsika e. Eny tokoa aky a. Maizina be izany foana ato nefa ny andro atoandro. Dia mirehatra foana ny jiro. Oay, maty anika izany jiro izany e. Andre gagy eo tena lasa voamaika maizina be ato amin'ity lalantsary ity. Dia indrindra izay indrindra efa eo an-jazakely mitomany. Eny tokoa. Ary tena voamaika mitomany mafy be mihitsy izany ry zolo e. Tena henoko aky izany e. Matahotra aky ry zolo a. Sady mangatsika be tampoka koa izany. Aleo aloha tsika hitsahany eto koa. Sady misy rivotra mifofofo be nika izany tamin'izany e. Zolo a, tazomaka aloha ny tanako. Oe, mafy be ne izany rivotra izany ry zolo e. Tena ho lasitsika. Mamikira indri mafy amiko aloha e. Mamikira amiko fa amikitra amin'ity vy be amin'ny tohatra ity. Ary tena izay tsika vao mifaty ato ry Aza zolo a. miteny an'izany ndrika. Marina e. Vafa mangina fotsiny any ampondry ihany aloha. Zolo a. Efa hoe mamikira mafy amiko. Zafo rovitra ny aky ty akanjoko ty e. Io ary. Zolo a. Vonjeo aky. Ravaka. Lasa andrivotra ny any. Andriamanitra. Ravaka. Andriamanitra. Abusay. Sitraka.
Tena tsy mety misokatra daholo anie izany varavaran'ny efitra antsika mitramina izany a. Na zaho koa aza ny raty ka tena gaga. Nefa dia nakatintsika fotsiny io tamintsika nandeha iny. Dia ahoana izany no atao e? Izy roa vavy tsy hita, ramatoa kely aina sy ny ekipany koa tsy hita. Tena mila hitapy izany lohako izany a. Ary so dia mba hamidiny ireny ary tsika fa tsy hanao ronan tsara izany e. Tsy mino an'izany ahy e. Fa ty trano ty mihitsy no tsy milamina. Dia tsy haiko aloha e. Fa zao e. Andaotsika hiakatra any amin'ny riana any ambony any a. So dia misy irika azo ivoahana ato. Dia ahoana izany izy roa vavy ka? Rehefa tonga antsika dia miantso ny mpitandro ny filaminana e. Dia izy ireo no manao ny fisavana ato. Oe, fa ino izany zavatra mikorotana be izany? Ohatry ny hoe ohatry ny feoana biby izany a. Eny tokoa lesy e. Tena feoan'ny biby izany ny sitraka. Na izay tsika voalany ato. So dia mba lany izany koa ary izy roa vavy e. Zolo sy ravaka. Aza hitako lesy e. Fa aiza aloha izany e. Eno tsara ny e. Oay, avany ambany any izany. Maninona? Andao nga jerena any a. Hitady faty. Za aloha tsy ho any a. Aleo mijanona ety any. Olo ty e. Ka raha tsy finoana izany dia itsika indray no faty ato e. Fa aiza nefa ny fitaovana hamonoana an'izany e. Ity koa nga tena kanosa tsy mijery antsy an-dakozia lesy e. Aza mampime eo lesy e. Antsy kely ve dia hafaty an'izany biby ngeza be izany aminao e. Mampime tsara hoe. Ary andao hiala teto fa aloha izany me manatona anie izany feo izany e. Dia aiza no alea e. Aleo makaty tsika e. Manaraka nito lalantsara dia andray mijery toy ato. Fa sitraka. Misy vehivavy nitomany any ely ty izany e. Eny lavy a. Alpha Radio. Eko tsara mihitsy ka. So dia mba ray amin'izy roa vavy ihany ary izany. Tena ohatra ny feo hafahafa be a. Olona daroana mihitsy izany feo izany ty e. Aleo jerena any so dia ray amin'izy roa vavy ihany ka. Toa tsy lavitra eto mantsy izany feoniko izany. Tena anatin'ity efitra varavarana mangamanga ity izany e. Eny lavy a. Marary. Tokoa. Tonga dia andeo va nareo dia fifonjeny izany olo izany so dia maty eo ka. Ka tsika anie na fitaovana aza ny etsy ananany e. Aza matahotra fa lehilahy antsika e. Natao ihany. Hita eo foana ny atao. Ary lahy izany anie ka miseho mafy be e. Nefa ilay siva tany anaty trano fandroana iny ara nampitsoaka antsika ko. Ravaka! Andriamanitro, fa maty ary ve ty sahoana? Aleo enona fitoboko ny fony. Mbola mitempoka. Torana fotsiny ty. Aleo lokosehana ny tanany ka. Ravaka! Lokosehany fataitra. Ravaka! Omerena londry. Zola. Zay. Zola. Ahoana ke? Tena reraka kia zany a. Makalondry ainy e. Ho any an-dakozia avy eo hijery sakafo andry. Dia izy roa lasana ke mbola tsy hita ihany. Tena mbola tsy hita aoka kia zareo a. Ngeza loatra koa nge ty trano ty dia tsy hita hoe aiza no misy an'zareo e. Fa maninona marina kia raha tsoina ny finday zareo a. Ka na le finday rany kita velary amin'ilay hevitra ny natoriako ary e. Fa rehefa tsy manino ry dia miverina antsika makazy dia miantso. Andao fa ezaka niarina na reraka re.
sady misy laharana zahon'andramatoa kely ena koa ty amiko dia atsony izy. Fa manana fanangandry za manko tsy manana. Atao mesazy ka dia sahany kosa vekiny tsy hamany atsika. Sady tonga dia mandefa mesazy any an-trano dia asena maka polisy aloha fa mino fa midin'ireo aty sika sindry. Ka ndao ary oay misy olona taminy aky izany Zavaka vehivavy raha mifamindrany. ento koa kia Andriamanitra fa iny zavatra eny amin'ny tanany iny Ento koa tena tsy fantatra kia sady izy koa misaro-tava dia tsy fantatra mihitsy noho izy. fa enta taony Zoly Andriamanitra vonjeo! Dia mihefitra izao izy roalahy hoe misy zavatra ao anatin'io efitra io a. Izay indrindra. Vao miditra ireo dia mianjera any amin'ny rinany ambany any. Efa natao zavatra malemy mantsy ny ao anatiny ao. Tsy atahorana hahafaty azy ireo ny fianjerany any ambany any izany. Tsy atahorana ka zavatra efa fitakajy ane io e. Ay ve. Ena mantsy no matahotra an'izany maty izany foana e. Fa ravaka izao no tena mampalahelo. Tratra foana. Ary mbola tsy voasokatra izy roalahy mihitsy ane ilay varavarany. Io zalahy mbola sahirana io. Tena areraka izany reto fa kasofila kely ka. Ndao ary. Ahoana ary raha mba fatany zareo fa zavatra miforonina daholo ane izao e. Eo sika mahita azy. Angamba mety ho tezitra ireo a. Zany a. Vao aloha ianao fa akaina ihany koa e. Ndao ary. Zahay fa nisokatra ilay varavarana. Andao hiditra amin'izay e. Ndao ary Ary mirehatra daholo anie izany jiro izany e. fa sitraka ela vely ity tsy mahita hoe hafahafa be izany ty efitra ity. Hafahafa ahoana koa e. Trano milay be ity vela izy. Sitraka tandrena Alpha Radio. Kay lohako. Ay rato tsy naninona vela. Kay ny andro ely ity ny tongotro no voa. Kay tena nioritra angamba izy izany. Kay tena maharary izy izany a. Kay Misy zavatra malemilemy izany a. eny tokoa fa inona ry ity izany a. Ato koa moa maizina be dia tsy misy zavatra hita mihitsy. Aleo hoe fofonina. Na fofona malotony olona izany. Tovy resaka matotra koa. Izany hoe Izay indrindra. Andao hitady lalana ivoahana ato fa sempotra be anga. Zoly a. Ahoana? Fa aiza ho atsika izany e. Tena tsy fantatra akika. Tsy haiko hoe aiza ho aiza ato amin'ity trano be ity ary izao efitra misy antsika izao. Tena tsy nandiso ahy mihitsy kiny eritreritra ro Zoly a. Hoe maninona ki? Tena natondry talesy ramatoa kely ena fangalana tovitsika fa tsy hoe andeha lalahorona tsara izany akory. Za koa ki tena mino an'izany a. Jereo moa izao mahazo antsika izao. Hitandria ny mahagaga dia ry zareo tsy hita hoe nankaiza. Sa ve ka tratran'izao kory zareo? Ary sao dia izay tokoa ki. Matoa zareo tsy hita hoe aiza na aiza. Tena tsy haiko akia. Za koa izany tena efa manomboka reraka sady nona mangetaheta be koa. Ravaka mangina hoe indry azafady. Ohatry misy feo migongonona izany any ivelany any izany. Ie ary avy any amin'ny varavarana alohantsika ity mihitsy anie izany ry Zoly.
Tsika nefa ty tsy afaka hanokatra an'io akory fa mifatotra eto ambony seza eto. Zoly sokatra moramora ny aky ilay varavarana e. Avelao isokatra hijerena an'izay olona miresaka ao e. Somba namantsika ihany izany. Andriamanitro to karandoha be. Eny aky. Neny neny Sady maimbo be ny aky izany. Zoly Mangina aloha ndrika. Tsy ahafahana ato izao ny tokony heverina fa tsy lozandry mitomany eo. ka matahotra kia sady maimbo be. Ka izay koa nge mampandohana io e. Dia inona izany atao ho faty teo tsy anetsika ry Zoly e. Kalma aloha ndrika. Hitandrio rindrina misy soromaranitra io. Ataoko izay ahatongavako eny dia kikisako amin'io ty tady mamatotra anaty. Rehefa voavako dia mamadry avy eo. Dia makivaky an'io karandoha ve izany kitsika. Tena tsy mahavita an'izao kosa kiza. Ka tsy maintsy manao an'izay ny kira dia ho tafavoakato a. Sa tindry ho faty ato tsika. Za koa efa nona be raha teo. Eny ary kia fa ezaka. Olon-tira sitraka. Izy ty olona alohantsika io. Eny tokoa. Ady lava ranjanana be any izy izany. Io ve tsy miaramila? Dia ahoana izany no atao e? Za efa fantatry elahy ihany fa tsy atohatra an'io mihitsy. Ka na za koa aza nery bainina tsy atohatra an'io fa tsy maintsy mitady hevitra e. Aleo hiverina raha izany ka. Dia ho any amin'ny toerana maimbo be any izany. Mitady lalana afaka. Tsy voatery hiverina any. Ohatray, tsy hita tampoka ny izy teo rato e. Tena vo maika lasa matahotra rato a. Kalma aloha elahy. Ahoana ny akalma amin'izao e? Kalma aloha. Ty misy lalan-drano a. Andao anaraka an'ity dia izay farany any e. Tsy endaka amin'io ve ny otra e? Ka mino fa raha manaraka an'ity tsika dia ahitantsika izy teo. Eny ary. Ndao. Ahoana kizy izao a? Efa kely aky sisa. Misy zavatra mikorotana ny aky ao anatin'ity trano misy karandoha io e. Sanatria ve ka misy manangatra? Mangina aloha ndrika. Kay, tena niendaka angamba izany fitombenako izany. Kay, sady karandoha fotsiny anie ato izany e. Entiko. Misy varavarana ny ety rato e. Tonga dia andao hivoaka eto sady. Maimbo be koa ato izany ka. Hoay, ravaka. Zoly. Fa tena nareo ve io e? Vao aloha izay rato a. Lozanareo mianahana fotsiny. Izay ty e. Fa taiza foana koa nareo e. Ela be izany fa izay fikelana ato aloha jerena aingana e. Marina izany e. Sady efa voavahako koa izy roa vavy. Tafavoaka tao anatin'ny efitra ihany aky isika. Fa zao ry izy roa vavy a. Mandanonareo miverina any amin'ny efitrano misy anareo fa izay kosa andeha hitady an'ireo olona nitondra antsika ireny. Marina mihitsy izany e. So dia tsy mety reto izany ka. Eno a? Sady izay koa tsy hiverina izany raha tsy miaraka aminareo aloha e. Faty mitainitaina eto fotsiny e. Za kosa aloha tsy hijanona ato amin'ity efitra ity izany e.
Zara raha ventsika mifankahita dia saraka indray. Ka andao ary anaraka anay a? Fa mino ary zareo fa tsy maintsy any amin'ny rihana farany ambony any misy an'ireny a. Tena any mihitsy ireny ka. Raha tsy hoe nisy naka ohatranay koa nga. Tsy mino an'izany a. Fa maninona aloha raha mijery sakafo any an-dakozia tsika e? Izaho mantsy tena nona beko. Marina mihitsy aky izany a. Sady efa hitsy koa ny efitra misy lakozia. Alpha Radio. Tonga dia hanokatra vilany ka. Hoanina aloha izay hitato fa avy eo miverina mandro e. Andriamanitra, Fa misy sinona ry sitraka? tovato mbola avy daholo anie izany anatin'ity vilany ty a. Ahoe? Io, Andrikako ampangaroaro be izany. Iza koa nihinana an'io? Jereny ity paoziny e. Tena biby lava maty. Andao andery zareo a. Inona daholo re izao hoe? Zany efa izany tena refina tanteraka mihitsy ka. Hatratio e. Ela be zany e. Efitrafa no andeha tadiavina. Eny marina kay. Misy ambina mofo any anaty kartabla koa any. Aleo jerentsika any izany dia zaraina e. Ndao ariko. Zany vetsy efa mahasisy rarato a. Ka tsy maintsy hoanina izany e. Raha tsy izany dia vao maika ho reraketo tsika. So dia movonga indray ary zany rato. Nareo koa izany dia tsy azoko mihitsy ka. Milaza noana nefa mbola miavina makanina ihany. Izay hita no hoanina e. Ekenare meserado. Ka hoana ho ny aina? Ahoana Jaka? Lasa nahazo vatana tampoka izany anie ianao e. Aiza koa e. Hita fa zaniko, za zany malahelina na tanàna mihitsy. Efa dimy volana moa tsika izay no tadiako. Ie, efa kely anie sisa e. Miandry any zareo mandalana ny hevitra roa farany fotsiny dia tapitra anie io e. Fa mbola ela anie izany e. Jereo fa mitaraina noana daholo zareo. Dia ahoana? Efa nasiana sakafo be da be ao ny hevitra manaraka io ka. Izany hoe raha hevitra alohan'ny farany. Efa namety toromarika izany le bandy amin'io toerana io a. Ie, aza matahotra ianao fa zavatra efa maty-paika daholo anie reo e. Tsara resaka reny ianareo dazany e. Nga ity. Anga misy zavatra tsy milamina to malemilemy be anao. Izy io ary lasa nahazo vatana mihitsy. Fantako tro fa malahelan'ireo ankizy ireo ne ianao io e. Ka ny atahorako ne dia mety sy ny asa ireo rehefa tafavoaka ao e. Anjarantsika reny mandamy mansain'izy ireo a. Ie, ifanohatra amin'izany ary ny zavatra iseho. Ho faly tanteraka izy ireo satria andray karama. Sady tokony asiana fety mihitsy nga taleha. Aza matahotra fa efa niomana amin'izany ahy e. Misy hira mandeha anie anatin'ny efitra ity izany e. Andao hiditra ato tsika. Ohatra ny hoe misy olona manao fety izany. Ino tokoa? Sady ohatra tsy mety ny hoe varavaran'io izany fa mikatona fotsiny. Tonga dia andao rangahy hidirana. Sao dia mba misy zavatra azo hohanina koa ao. Mofony rato tsy mahavoky akory. Sakafo be zareo a. Sady manitra ne izy izany e. Tonga dia amoky tena mihitsy aloha androany fa tena nona loatra ka. Moramora ihany na izany azy e. So maty voky eo ndrika hanahirana. Marina ny aky e. Zolo koa dia mampome a. Tsara be le loka a. Sa hoana hoanareo? Hita fa marina izany. Ny ranom-boankazo koa tsy latsa-danja amin'izany. Tena milay tiavako azy mihitsy e. Tia torobe tampoka izany zareo a. Sanareo tsy mitovy amiko. So dia disy voky loatra sady ary ianao izany. Oe, nianjerana izy zolo ry zareo e. Oe, nahazako ary izany tofanina be. Sitraka. Ary tony anjera koa sitraka. Ay,
fanina zany. Fa nanino zareo zany gataleha totorana daholo. Ka tsy toran'izany ireo fa misy fanafody fampahatoriana mahery vaika fotsiny ireo sakafo ireo. Reraka loatra kory zareo dia mila miala sasatra aloha. Mbola mafy mantsy ny zavatra azo azy ireo amin'ny efitra manaraka ao. Izany a, za efa natahotra mafy sao maty ireo zanak'olo ireo. Tsy misy maty izany ireo ka tsy natao hahafaty azy ireo mihitsy ny sedra izay atao eo. Dia adiny firy zany ireo nitaitra eo? Tokony eo amin'ny 420 eo zareo nitaitra. Natao an'izay mantsy ny herin'ilay fanafody fampatoriana io. Tena marina tokoa fa tena reraka zareo a. Ny torimaso tsy misy firitra hatran'ilay mitaintaina foana. Ka izay indrindra mantsy. Fa hono tsy atahorana karaha azy ve zany io fanafody io? Sao mantsy misy tsisy mazaka reoko. Asa indray fa voalamina ka. Rehefa vita ny torina azy dia atao fizaham-pahasalamana zareo. Raha izay dia matoky aloha e. Fa raha hoe avela fotsiny amin'izao dia mety hisy fetraikany aoriana kely any a. Eny fa efa efitra ray sisa nge dia tapitra ny torina azy. Sady za zany gataleha tena efa reraka misy mipetraka ato amin'ity trano ngeza be ity e. Izany a. Hatraty oronjaka. Kay, tena marary be izany lohako izany. Sitraka, sitraka. Izy tsika izany rato ary izy ravaka zoly. Io izy rovavy e. Mbola atao amin'ny trano misy sakafo be iny tsika izao. Andao foazana aloha zareo ka ravaka zoly mifoasanareo e. Fa aiza tsika izany? Eny tokoa. Mbola atao amin'ny trano feno sakafo iny anitsika e. Fa zao e, andao tsika handeha fa tsy te hijanona eto intsony a. Dia ho aiza nefotsika e. Tena mony tena ry zareo ka. Tsy vitako tsony. Tsy tafavoaka velona tsontsika raha zo zava-misy izao. Zahako aloha ry zareo tena efa kivy a. Efa mambolana angetsika ny tato e. Le varavarana nidirana teo iny ihany no ivoany e. Ary andao fa taraiky be tsika e. Ka asokafy ary le varavarana fa efa io akaiky io ane. Ka aty ane tsy mety misokatra e. Fa misangisangy ve rato sa tena marina izany e? Inona ary no isangiako amin'izany e. Ny olona efa matahotra. Mela hoe laniko afaka azy. Tena tsy mety mihitsy ity ry zareo a. Aleo aloha haka saina kely ka. Rehefa tsy mety io dia le varavarana ray io indray ny sokafany e. Izany ny rato a. Io e. Ary tsy nahatsikaritra ny io tamintsika niditra tato a. Eno a? Na za koa aza nefa le taitra teo iny vao nahita an'io e. Ka andao ary lo sokafana dia andetsika. Reto a. Za zany tena mbola noana. Nefa tsy tena nanandreo sakafo ireo tsony a. Za koa aloha tsy nanan'ireo izany tsony e. Fa andao amin'izay andefa efa nisokatra ity e. Zao rehefa tafavoaka eo ireo dia tsy maintsy tafiditra amin'ny trano misy atsika ity. Ka noho izany rehefa misokatra ny varavarana dia mody midapika eo amin'ny tamintsika rehetra. Voarainareo ve izay? Voaray. Sady mila miomana mihitsy tsika fa efa tafiditra zareo io a.
Mampatahotra be ny ato ry zareo e. Tsy ireo fa sady tena mangatsika be tsy izao ohatr'izany. Ndry boaky sary tahotra ka. Alpha Radio. Izany ary misy feo hafa sady misy olona mandeha. Matahotra zareo na marina e. Mampatahotra marina ne izany reto e. Olty rato orsa be aho zany. Tonga dia alefaso ao pataloha ao lesy aza miasa saina amin'izany tsony. Fonjeo! Misy olona ratsy tarehibe sady zareo ty atony andrekaika mihinana tanan'olona da Neny Rato tena mila hotorana ne raha vakio e. Ary jereo fa misy olona mitondra antsy ane io aorianan'ny zareo izany e. Ravaka! Mitandremy ianao fa misy olona mitondra antsy any ao aoriananao ao e. Fonjeo! Ravaka! Tena tolana io. Aleoloha anatonako any amonjy any zareo Kisehana aloha ny tanany. Alesy kiseho. Afampiko lahy. Ravaka. Ary tsy hitany ilay olona teo e. Misy varavarana ty fa leosikafako zareo Aingana ianao e. Aingana fa sady misy fofona mahery be koa zany sao dia maika harary eo to Ravaka. Io fa mivaly efa vahady. Tonga dia landray ny Ravaka. Oay to Reto raha matoa kely aina sy ny ekipany. Sady misy écran maro be anie ato izany e. fa leloha jereny Ravaka ka. Sady zareo koa teto milafika eto amin'ny tany eto daholo. Bravo rakizy tena mahay nareo. Tsy azoko fa Ndry jereny tianareo e. Mampalahelo kely ery. Ary manao any ianao Ravaka? Efa tsy maninona? Mbola somary reratreraka kely aka. Ratsy zany anie ka lasa saina be e. Ka tena lasa ny saiko hoe sanatsivy ka zavatra efa nomanina daholo ireny zavatra nandalovanay ireny Zay indrindra e. Tiako mba ho tsara mivoaka le oronan-tsary sy nataontsika dia zay no nahatonga alainanao an'ireny. Tena lalana izany ka. Raha izany moa izay misy mahatao dia ahoana? Zavatra efa fantatra fa tsy ahafantanareo mihitsy ireny e. mahavariny zany Efa vita iny e. Amin'ny manaraka tsy ataontsika ohatr'ireny intsony sa ahoana nareo? Fa ahoana ny programantsika angatale e? Makaina aloha e. Fa rahampitotsika mody dia aza dino fa hanao fety be tsika raha vita montage ny produit Zany hoe afaka efa bolana eo zany. Ilazana vaovao ihany nareo e. Sady raha ny fomba nanaovantsika niny sy tokony ela be montage e. Marina mihitsy izany. Aleo mitandrina foana rehefa manao zavatra. Mila qualité tsara tsika. Nona be azany zareo ka. Za koa te hihinana. Za aloha dia tsy ho any an-dakozia izany intsony e. Sao dia ahitany tsy fahitany ray ako. Zavatra efa vita iny e. Fa le lampipihako loty iny koa aloha tena nampome Zay zao vao ime. Fanganisy an'izany tao. Tena torana marina kay moni dia tsy nahita an'izany. Tray. Anday araka amiko e. Misy sakafo atao amin'ny efitra ambadika ato mantsy. Raha izany indray dia andehako. Ka ahoana zareo e? Mety aminareo ihany ve aty e? Lay kosa aloha e. Fa soly Ahoana izay Rato?
Sady toa mandinika be ianao izany. Tsy izany aky fa Fa maninona? tianao zary zoly a. Izany e. Izany ve? Sao dia mandainga kosa rado. Fa mandainga ahoana koa akia? Tena marina anie izany e. Sa mbola manao tournage ihany? Aty ampitsangatsanganana eny antsika izao e. Mafana mihitsy anie izany resaka izany e. Eno ako. Aleoaloha hoany izany fa ny sakafo no haniny. Izay izao no tena mahamaika afa tsy izany resaka fitiavanareo izany. Eny ho areto. Rado ne mbola te hanao tournage amiko eto ihany. Izany a. Zoly koa izany manao izay mahamianatra ka. Aleo hikaly ary e. Horonan-tsary